ay moa tsy vahiny kay moa ny vahintsika androany fa tompotrano ihany avy eo ambony tao izy nidina étage ray fotsiny a Fabienne Nandemalala. Bonjour, ina vaovao Fabienne. Io zany Fabienne. Fa olona enina le androany hoe Fabi enina. Olona anankiroa zareo. Izy dia raha tsy fantatrareo dia izy ny talentsika eto amin'ny TVM mikarakara famokarana rehetra eto amin'ny TVM zay mahatonga ana miteny hoe aika moa tsy vahiny le izy fa tompotrano. Tsy tale fiantso azy fa lehibe. Lehibe amin'ny sampandrarahany famokarana. Rehefa tena zany anao Fabienne dia mahatsiaro ilay amin'ny gendarme foana. Ho anay mpanao gazety rehefa makany amin'ny gendarme manaja lehibe. Tsika mpanao gazety. Manaja lehibe. Ina moa zany dikany hoe lehibe ny sampandrarahany famokarana. Le grand de la production. Hein? Ça y est? Branche de la production. Hein? Service. Chef de service. Tondra vahiny anankiray ianao. Alao ianao ny anolotra azy. Tondra vahiny iray satria ao amin'ny TVM ao. Tena TVM mihitsy zegny. Tsika samy taina samy taina. Nitondra vahiny satria tsika ato amin'ny TVM misy fandarana chez moi. Nanomboka nandeha tamin'ny volana mars. Farany volana mars teo nanomboka nandeha ny fandarana chez moi ary efa tena farany zay be mpanaraka eto amin'ny TVM ny fandarana chez moi amin'izao fotoana izao izy no Enrique Di Oliveira. Bonjour Enrique. Bonjour Fabien, bonjour Rina, merci beaucoup pour être ici aujourd'hui à midi. Enrique, Enrique. Tu es brésilien? Je suis brésilien. Est-ce que tu peux faire un peu de salsa? Pas les salsa, mais les samba, oui. Bon, bienvenue chez moi, chez nous. Oui, chez vous. Ouais. C'est quoi exactement l'émission? C'est quoi vraiment émission chez moi? En fait, la émission chez moi, c'est une innovation ici à Madagascar. Un nouvel programme d'entertainment pour les peuples malagasy. J'étais invité pour Fabienne. Après qu'on avait travaillé ensemble, elle a fait connaître mon travail. Et elle a dit, Enrique, pourquoi on fait chez moi? Et on vient chez les gens, on connaît leur vie, on change leur vie. N'est-ce pas, Fabien? Ouais. Fabienne, quel est les concepts dans les chez moi? Chez moi, à Tiamna. Chez moi, atikatsika tsotsotra hoe ny ato antranonay, ny ato aminay, aty aminay zany e. Dia isan-kerinandro zay dia mitsidika tranon'olona. Ny chez moi zany iresahantsika momba ny décoration sy ny design, zany hoe resaka fanaingoana no resahana ao anatin'ny chez moi. Ankoatran'izay ihany koa resahana ny fiainan'ilay olona izay idiranay any ao an-tranony zany fantarina ny fiainany. Ohatra mpiady mivady rehetra. Mivady mety zany Ie. Tsy mionona fotsiny hoe mifanaingona tranony fa nefa zao be da be ny olona miantsona hoe mba tonga ava aty aminay, zay aty Diego, zay aty Thomasina, zay aty Tsirabe, be da be mihitsy ary voarainay daholo ny hafatra avy any aminareo any an-trano any. Miresaka Diego ihany ianao Fabienne fa misy manaraka tsika ny Diego satria manerana Madagasikara tsika kopatanana ho an'ny Gokany Théophile gasy izy fa hafa kely ny anarany Gokany Théophile. Ho avy any zay raha Théo. Oui, Fabienne. Tapahanareo le filinako dia milasa very le izy. Dia rehefa tonga ao amin'ilay tranon'olona izahay, alohan'ny hatongavana ihany aloha zany dia miditra ao anatin'ny page Facebook chez moi Madagascar aloha zany ny olona. Dia ao anaty page Facebook eo zay mamoaka thème isan-kerinandro. Ohatra hoe nataonay farany teo zao zaridaina ny thème. Dia ho an'izay olona rehetra manana zaridaina ka tianay ovaina maimaim-poana ny zaridainany dia mandefa ny sarin'ny zaridainany amin'ny message privé ao anatin'ilay page Facebook chez moi Madagascar. Dia tsy maintsy misy tantara nefa miaraka amin'ilay izy, tantara mampihetsi-po. Ny olona voasafidy farany teo zao dia Ifanja ny anarany. Dia izy ny zaridainany io dia nilovainy tamin'ny reniny. Ny reniny efa maty, sy mamany zany niara-mipetraka tao foana nandritra ny fotoana maharitra dia maty ilay mamany dia izy nandovan'ilay toerana. Soratan'ilay mamany tao anaty testament mihitsy hoe mila fahazarana io zaridaina io ry Fanja. Tena manao ezaka Fanja.
dia zarany fanjara nisany chez moi zany a mba ahafahany manatanteraka n'le baiko ny mamany a dia tonga tany ny équipe ny chez moi ary ny tena nampietsi-pozy nareo dia tena andro ny anniversaire an'le mamany mihitsy natongava ny équipe ny chez moi tany amin'ny trano fanja tiako tenenina hoe tsy maintsy misy tantara mampietsi-po ohatra n'izay foana zany ao anatin'le fisafidianana n'le olona ao anatin'ny chez moi be dia be ny olo efa nandalo teo nisy olona ny trano ny simba ny cyclone Black Nadia koa efa nandalo teo satria Black Nadia manana ny tantarany manokana koa natonga ny safidy hoe Black Nadia ho amboarina ny dresinany so dia barahantsika efa misy sary hoe ohatrany ahoana le tantarany Black Nadia natonga anazy vao safidy dia aveo koa alefako koa le dresinao amiko sao dia mba tokony makany any nareo dahoary Nahoan'izay za tia zavatra mazava rehefa mazava zany manakaiky anahy dia mazava daholo ny zavatra ataoko dia izao zany ny couleur safidiko amin'izay mazava be ny saiko rehefa miditra ny tokantranoko ny famiko zany important indrindra ka reny zavatra reny fitaovana nanaran'ireny dia napetrako novaina mihitsy ny esorina tato an-trano fa ny ambontsongontsongo ny ato fa ny akabeazany zany dia nataonay aty amin'ny depo aty mihitsy efa hatramin'izay ve niako mipetraka amina trano mafinaritra ohatran'izao sa manahoana fiainanareo teo aloha za zanak'olona tena tsotra tsy zanak'olona mpanan-karena mihitsy tamin'ny androny anisan'ny ankizy tamin'ny anatin'ny fiainana anankiray hoe tena hoe niafy be ary nazara tsy nampitsiko amin'ny fiainana hoe mipetraka amin'ny toerana ohatran'izao fa ny tsirairay moa zany samy manana ny fomba fijeriny ianao ihany ny tompony safidinao sy ny fiainanao ianao ihany mandanjandanja anazy dia izay fitondranao ny fiainanao ihany mahatonga an'izao fa tena saorako an'Andriamanitra fa za aloha tena metibety be ny mpiara-mianatra amiko zao mijery an'izao fandarana zao fa tena samy teny hoe tena ankizy mijaly Nadia tsy mipetraka tamin'izay zahay. C'est parti. Je vais vous montrer l'endroit. C'est ici, comme c'est à l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup de place pour mes affaires. Oh là là! Alors, c'est ici, on le met dans le petit sac, comme ça, c'est un peu triste. Mais nous sommes très contents pour être ici. Iny ve iny le garage iny zany misy an'le dressine ao ny fametrahany an'lamody mipopoka ny kiraro ny akanjo hitantsika anaova ny Black Nadia amin'ny clip reny satria nazavainy teo hoe izy tena olona tia fianakaviana dia tsy atonona ny tranony fa aleony zany fianakaviana mipetraka any an-trano dia ny entany miafy any amin'ny tomobile lasa izy garage tomobile eo tokotany lasa eo an-jaridaina no mipetraka ny tomobile. Enrique, c'est très magnifique le projet. Quel est ton rôle là-dedans? En fait, les rôles, j'ai fait la décoration. Ensemble avec Fabi, on choisit qui va être présent pour l'émission. On voulait connaître l'histoire de téléspectateurs qui vraiment les besoins d'échanger leur vie. Alors, on a choisi Black Nadia parce qu'on connaît l'histoire des artistes ici à Madagascar. Dans la télévision, c'est très joli, mais on ne connaît pas derrière sa vie vraiment. Et on a entendu parler que Black Nadia elle a un cœur très grand et elle aime bien avoir sa famille chez elle, mais elle n'avait pas trop de place en fait pour accueillir toute cette gens. Et on a discuté ensemble et je dis Fab, c'est bien pour changer la vie de Black Nadia parce qu'elle aime bien aider les gens. J'ai déjà travaillé avec Black Nadia. On a déjà fait un travail social ici à Mpefulu pendant les Noël. Et là, c'est au moment qu'on voulait donner quelque chose à elle. Et c'est pour cela qu'on a changé sa maison. Donc, tu es le designer Oui, je suis le designer qui fait les changements de la maison. Ahoana kay no isafidianana an'ilay olona ohatrany hoe raha aminay telo lahy reto zao dia izy aminay telo lahy reto zao metimety hoe mety amin'ny Fabs Enrique efa nazavaiko teo hoe tsy maintsy misy tantara mampietsi-po mampifandray anao amin'le tantara ho anazy zany tantaranareo dia izay mampietsi-po anazy indrindra vao safidy ny tokotaninay karakaina be dia efa ela be izy ny tsisy voninkazo dia mba tiako asiana voninkazo dia inona le mampietsi-po ao anatin'le izy amin'le zary satria le izy tsisy maniry mihitsy tsy tsisy maniry mihitsy fa tsisy ambolena mihitsy koa izy raha tsy mambolika tsisy maniry fa tsy mahay mamboly dia ina zany dia tena tsy maintsy gamba ny tena marina amin'ny finaingo aloha makany amin'ny agorolo le izy zany fa biana raziko tsara ohatra zao fandeha le izy hoe ny olona miditra amin'ny FB anareo dia avy eo nareo miditra amin'ny fiainan'le olona voilà
zay mahafehy an'le izy zay mahafehy an'le izy de rehefa tonga any a misy équipe maromaro zay miasa ao anatin'le izy équipe miaraka amin'ny Enrique manao an'le asa fanivanana satria tsy vitany rery satria ndraindray mitondra mpanao soudure ndraindray mitondra couturière ndraindray mitondra mpanao zaridaina ndraindray mitondra olona be da be de afaka jerevantsika ao anaty sary satria ao anaty sary andra ohatry ny ahoana ny fizotran'ny asa rehefa hoe tonga Enrique zavatra satria hitako hoe somary tra mampanofinofy ihany le izy ao anatin'ny fotoana mitovy foana ve ny fotoana faharetan'ilay asa atao anatin'le izy sa karak'izay misy ohatra mety hoe vita herinandro aloha ny manam-pahaizana ny antaninao an'izay Enrique durant mampifady dela mihitsy misy ato malagasy ato et il a compris en plus dis-moi la durée de travaux est-ce que c'est toujours la même durée est-ce que c'est fixe ou non, ça change, dépend ça dépend. Par exemple, la première mission qu'on avait fait chez Black Nadia, ça fait, c'était 6 heures de travail. On a changé dans demi-journée. Les deuxième émission qui c'était chez Eugénie, là c'était un peu plus grand le travail, c'était 2 jours et demi. Mais on essaye de faire entre 1 journée à 3 jours. Max. Donc ceux qui habitent restent toujours durant le travail, restent à la maison, restent chez eux. Non, en fait, par exemple, quand c'est en demi-journée, ils vont au centre-ville, ils vont faire quelque chose au travail. Et quand ils rentrent, c'est une surprise qu'ils voient les changements de travail. Chez Eugénie, elle avait des familles qui habitaient chez eux pendant le travail. Pendant les travaux. Oh, pendant les travaux, pardon. ny tena isan'ny zavatra mampime aminay zany rehefa manao tournage zay a de Enrique amin'le brésilien izy de même miteny français zay ny tena mampime matetika de ovainy ny zavatra ohatra miteny izy hoe ko de zavatra hafa mihitsy teneny hoe de eo aloha zay sahirana mihitsy ako mametraka an'le fanontaniana satria ohatrany tsy maintsy mbola misy interprétation kely io moa zany zavatra tiako teneniny zany tena zara lasa mivadika am'lelako miresaka aminy nefa tena oui, c'est un français brésilien. Andao aloha arahana kely aloha le sary le raky tsara anankiray ao azafady raha fa vonona trano ny fandarana midi magnifique ianao any tokantrano any raseny tratratranay eo mpisakafoana anao dia mirary anao azo tomana fa marina mihitsy ny teneniny fa bien fa chez moi c'est magnifique fa satria samitsika eto ihany ny chez moi fandarana entina anampina ireo mpiarabelona amin'ny tena zany amin'ny fanatsarana sy fandaminana ny ao anatin'ny tontolo iainany ao an-trano tokantrano ao firy zao ny efa tokantrano na tokantrano tiako tenenina mety hoe le tokantrano nalamina mantsy mety ohatran'ny vady miady de nalamina fa lay trano na zaridaina na efitrano mety hoe efitrano ray fotsiny koa nalamina anatin'izy
Ye mety hoe efitrano ray mety hoe ohatran'ny Eugénie zao a satria ny fanamboarana ny tranon'ny Eugénie Black Nadia zao na raha antsika teo iny dia ho an'ny Eugénie zao tonga dia ny tranony ray manontolo mihitsy ny hatrany amin'ny tafo hatrany amin'ny ambany novaina moquette daholo nomena télé koa izy ie ho an'ny Black Nadia dressing fotsiny dia arakaraka tany amin'ny représentant ho an'ny PAM mety Madagasikara koa zao zay satria matetika ny PAM foana ny manampy ny malagasy dia fa ny ohatran'ny tsisy tsy dia misy malagasy manampy PAM manefany zany a vaovao nisy olo tena zareo eto Madagasikara dia tena sarotra taminy mihitsy zany ny installé ny entany tao an-trano tao sy nametraka ny entany amin'ny plasiny dia tsy mety afa-po amin'ny ao an-trano mihitsy izy nefa izy tokana ny ento mivady amanjana ny any amin'ny fireneny dia natao zay nahatamana azy ao an-trano dia niantsony ekipany chez moi izy dia tonga tany zay dia ny salon sy ny bureau no namboarinay dia nisy ihany koa nataony farany teo tany amin'ny fanja dia ny zaridaina ny fanja no namboarina dia zany hoe azoko tsara kely izy zany tsy natokana ho an'ny olona sahirana miova foana ny ao anatin'ilay izy olona mila fanampiana fa tsy voatery hoe olona tena sahirana fa nefa matetika ihany koa olona tena sahirana no ampiana ao anatin'ilay izy ohatra ilay teneniko teo ohatra hoe pamane zao sahirana ane izy sahirana izy nametraka ny entana tao an-trano sahirana ara-kevitra izy sahirana ara-kevitra sahirana ara-bola sahirana ara-bola dia le izy niasaka antaniko mba manangatanana aloha zay teny zafady daoary nisaika antaniko fa bienina hoe le izy zany tsy maintsy miainga amin'ilay tantara mampietsi-po ka raha mamorona ary le olona amin'ny tantara mampietsi-po dia ohatrany ahoana ny zavatra misy tena marina tsy mihetsika amin'ny fomba rehefa tsy mihetsika tsy maintsy rehefa voasafidy izy dia midina ny toerana mihitsy zay dia mijery dia miresaka dia ahoana dia aiza dia inona dia misy fanadihadiana aloha zay vao tonga daholo ny ekipa ny tournage rehetrarehetra ny teny ianao teo hoe ny Eugénie trano ray manontolo mihitsy ny navozina namboarina nalamina manaona ka no enti-manana amin'izany nefa le izy ohatran'ny mamaim-poana mamaim-poana le izy no enti-manana zany misy ny mpiara-miasa zay miara-miasa aminay ao anatin'ny chez moi dia ny mpiara-miasa no manolotra ny hoentina anovanina azy afaka antaninao any Henrique koa zay j'ai envie d'être chez toi en fait j'ai demandé à Fabienne par rapport aux moyens parce que on a remarqué tout à l'heure durant le film que nous avons diffusé, c'était chez Eugénie, c'est ça Eugénie. Et c'était vraiment la rénovation de la maison entière ce qui a fait, alors que c'était gratuit. Oui, c'était gratuit parce qu'on voulait aider les gens, directement et indirectement. Ça, c'est le but de l'émission chez moi. Et aussi montrer les téléspectateurs pour changer un peu la personnalité. Comme je viens du Brésil, avant on était beaucoup pareil comme ici à Madagascar. On pensait à nous-mêmes et on voulait gagner, mais on ne voulait pas partager. Et dans l'émission chez moi, moi et Fab on discute qu'on voulait montrer aussi à Madagascar qu'on peut aider chacun. Et le plus intéressant, c'est que quand on va chez quelqu'un, les gens commencent à être mobilisés. Il vient dans notre équipe et demande est-ce que je peux aider cette famille aussi? Est-ce que je peux partager quelque chose? Et le plus intéressant avec chez moi, chez Eugénie, c'est qu'Eugénie avait beaucoup de meubles à la maison. Et au fin, quand j'ai fait le recyclage, parce qu'on travaille beaucoup avec le recyclage, elle a vu que ce n'est pas nécessaire des canapés, qui ça prenait beaucoup de place. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a donné son canapé à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'objectif aussi de chez moi, pour montrer les gens des choses qui n'ont pas besoin. C'est d'apprendre aussi à partager. À partager. Et là, on donne quelque chose, on fait le recyclage. Même dans la poubelle, là, elle avait des chaises qu'elle a pensé que ce n'est pas utile. Et nous, de l'équipe chez moi, on a montré à eux comment faire quelque chose qui n'est pas cher et toujours ils peuvent utiliser à la maison.
ianareo ny tokantrano ihany a zay ny lesona raisitsika androany a rehefa mahazo ianao dia mba mizara ihany koa fa sao dia lasa manao indigestion nefa rany a dia lasa voky citrate de bétaïne raha vao tsy mizara mihitsy ianao fa mba mila mizara ihany indraindray fa ny tiako fantatra Fabienne mino a fa misy fiantsempo ihany koa ireo zay nahazo sy vitany tranony manaona zay fiantsempo zay hitataratra ve zay sa hoe manao ny faly le olona tena aleoa tsy amaly fa aloha ny sary ny amaly azy sarika technicien azafady mba mio sary kely aloha zay fa zay koa mba te hitsim-po Voilà ton dressing. On va tirer. Waouh! Merci. Alors, on va te montrer quelque chose. J'ai ce chapeau. Je sais que tu as beaucoup de chapeaux à la maison, chez toi. Alors, on avait créé cette chose que tout le monde à la maison peut faire. Ça coûte pas très cher. Tena mampitomany olona mihitsy le chez moi. Tena mampetsi-po na zara teo. Metsiketsika be fo finaingo. Ohatrany tsy namposika. Ohatrany miova be Black Nadia rehefa ohatraniny. Ohatrany tsy raha zaho zao nijery an'iny dia ohatrany tsy namposika Black Nadia. Fa rehefa eny ambony sehatra izy tonga dia hitako hoe Black Nadia. Ary na miresaka aminy ary ianao Black Nadia tsy ohatra le star le fa miresaka ohatritsika miresaka zao rehefa tena miresaka aminy ianao dia mahafinaritra le fandarana fa isaky nina moa mandeha fandarana io eto amin'ny TVM ny chez moi mandeha eto amin'ny TVM isaky ny alarobia alina amin'ny sivy maharitra 2:10 minitra 2:10 minitra fihetsem-po 2:10 minitra fihetsem-po 2:10 minitra farany teo zao ifanja natao zaridaina fa tena enjana be ny gérer an'le émotion tao anazy satria ny zako tsy netana mihitsy satria tena tsy netiko le izy fa tena gogogo mitomany 2 minitra angamba izy igny Henrique 2 minitra izy tena mama raha mba teo manko mamanay tena tsy tanay dazy natao hoe ahoana ny ampanginana anazy fa on va terminer votre passage, c'est pas l'émission, mais c'est votre passage ici à Midi Magnifique. Est-ce que tu as un petit message à délivrer avant ça, est-ce qu'il y a une Brésilienne quelque part avec moi Oui, il est marié. J'aimerais bien que les gens continuent à regarder chez moi, voir les possibilités et Midi Magnifique aussi, bien sûr. Et voir chaque histoire que l'émission il y a, chaque semaine, il y a une surprise et les gens peuvent apprendre à faire des innovations leur maison pour un petit budget. Midira ao anatin'ny page ny Facebook ny sakiteny Midi Magnifique ny chez moi ianao dia ao ianao no afaka misoratra anarana manao raha tianao ny hoavozina ny ambaindainy fiainanao mety zany mila mitantara fiainana koa rehefa tonga ao tantara tsara mihitsy le izy mba hovakindry zareo manko dia hitany hoe tsara veny manampy ty misy surprise kely alefasinge alefaso kely surprise kely
inony antsoina hoe bande-annonce ny chez moi zay arahanao a isaky ny alarbi amin'ny 6 ora alina eto amin'ny télévisionna malagasy dia misaotranareo menadana naiky ny vahiny teto amin'ny plateau ny midi magnifique inona sy antenaina fa itoetrano ny fiara-miasa ary antaniny antsika nytokatrano any a isaky ny larbi atoandro dia mijery midi magnifique dia rehefa larbi alina dia mijery kosa indray ny chez moi faingo kely ary